Salamo fa 420 fihirana fiakarana nataon'i Davida. Raha tsy Andriamanitra no momba antsika, eny, aoka ataon'i Israely hoe raha tsy Andriamanitra no momba antsika. Raha nitsangana hamela antsika ny olona, dia nitelina antsika velona izy. Raha nirehatra tamintsika ny fahatezerana, dia nandifotra antsika ny rano, ary nanafitra ny fanahintsika ny rehaka. Eny, nanafitra ny fanahintsika ny rano misavoaka. Isaorana ny Andriamanitra, izay tsy nanolotra antsika ho rebin'ny nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza. Tapaka ny fandrika, ka afaka isika. Ny famonjena antsika dia amin'ny anaran'Andriamanitra, mpanao ny lanitra sy ny tany.